ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valomerabantsika rehetra ry afaka malala tratra ity alakamisy faraka amin'ny 20 ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny Filipiana toko faharoa. Filipiana toko faharoa andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Filipiana toko faharoa andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa manantena ny amin'ny Jesosy tompo fa haniraka Antimôty faingana ho aty aminareo mba hifaliako koa rehefa fantatro ny toetrareo, fa tsy manana olona mitovy fanahy amiko aho na dia iray akory aza izay azoto hiahy anareo, fa izy rehetra dia samy mitady ny azy avy, fa tsy ny an'i Jesosy Kristy. Izy kosa dia fantatrareo fa lehilahy voaza toetra fa efa niara nanompo tamiko teo amin'ny filazantsara tahaka ny zanaka manompo ny rainy, ary izy no antenaiko irahina faingana rehefa hitako izay ho toetro, fa matoky ao amin'ny tompo aho fa ny tenako dia mbola ho avy faingana koa. Nefa mihevitra aho fa tokony ampandehaniko akaty aminareo Epafrodito, rahalahiko izay mpiray asa amiko no miaramila namako ary irakareo sy mpanompo hanome izay nilaiko. Fa manana nareo rehetra izy ka difotra lahelo satria efa renareo fa narary izy. Eny, fa narary saika maty tokoa izy, nefa Andriamanitra namindra fo taminy ary tsy taminy ihany fa tamiko kokoa fandraho anana lahelo mifanotonao. Koa nazoto kokoa haniraka azy aho mba hifalianareo rehefa hitanareo indray izy ary mba ho afaka lahelo kokoa. Koa raiso ao amin'ny tompo izy amin'ny fifaliana indrindra ary omeo voninahitra izay olona tahaka izany, fa saika maty izy noho ny asan'i Kristy sady nanao ny entio zavatra mba hanefa izay tsy vitanareo tamin'ny fanompona. Ray Masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Paoly ry havako malala no nanoratra ity taratasy ity ho an'ny fiangonana tany Filipi. Filipi dia fiangonana voalohany tany amin'ny faritra tany Eropa zany. Tamin'ny faritany Makedonia zany Filipi. Hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly teny hoe mitamaka aty Makedonia dia i Filipi, tany Filipi ny voalohany, ny fiangonana tany Filipi zany no Eropeanina voalohany nandray ny filazantsara. Ny hafa dia taty Azia Minora fa ny kristianina voalohany, ny fiangonana voalohany Eropeanina voalohany zany dia ny Filipianina. Ny afaka ity fiangonana tany Filipi ity satria fiangonana tena tiany Paoly. Fiangonana tena tiany Paoly ny fiangonana tany Filipi. Marina fa tiany ny Koritiana, tiany ny Galatiana taty Azia Minora, fa zavatra roa no hamantaranao ny fitiavany Paoly manokana any Filipianina. Ny voalohany dia izao ny anny ny ekeny Paoly ny famelomany azy. Tsy nanaiky ny famelomana na ataoko hoe ny fikarakarana arabola zany na arabatana ny Paoly, tsy ny ekeny Paoly ny fanomanana arabola nataon'ny Koritianina azy na ny Galatiana ny Efesianina azy, fa tamin'ny Filipianina ihany Paoly no nandray fivelomana. Ny fiangonana tany Filipiany no nandraisan'ny Paoly fanampiana fivelomana teo amin'ny fiainany. Ary fantatry ny Filipianina zay. Indray mantsy ny olona mieritreritra ireny ataontsika hoe fanampiana ireny ny ataontsika hoe ny apôstôly tahaka an'izay nitranga tany Korinto ohatra. Dia Paoly tsy naka fivelomana tamin'ny Korintianina, fantany tsara ny tao Korinto, misy antony matoy io tsy naka tany Korinto, na matoy io tsy niankina tamin'ny Galatiana dia misy antony, na tsy niaka tamin'ny fiangonana hafa asa na ny Kolosianina, fa ny Filipianina ihany niakany satria fantany ny toetra n'ilay fiangonana. Azotsika antoko zany. Paoly apôstôly naran-tsaina olon-kendry dia nahafantatra ny dikany ny zavatra rehetra izay nataony. Fa matoa ny ekeny ny fanampinina ataon'ny Filipianina dia izao satria fantany ny fitiavan'ny Filipianina azy. Ara-dehibe afaka malala izay toetra ny Paoly zay, izay fifankatiavany tamin'ny Filipianina izay. Satria ny Filipianina dia tsy nieritreritra mihitsy
ny famelomana na ny fanampinan'ny Paoly ho tahaky ny adidy na devoir na obligation na amin'ny teny frantsay fa tena nieritrereto no faveur aza, zany hoe nieritrereto no tompontso azy aza, nieritreretiny fiangonana tany tompo to Philippi ho tompontso azy aza ny famelomana sy ny fikarakarana any Paoly ray aman-dreny. Ary io ndraindray ravako malala ny fiangonana mieritreritra mandrakarivany hoe manavesatra ny adidy atao amin'ny mpitoron'ny filazantsara. Fa raha ohatra ka manana ny toetra ny fiangonana to Philippi ny fiangonana, ny mpino dia mahatsiaro hoe faveur ange, zany hoe tombony aza amin'ny ara-panahy ny fahafahanao manohana ny mpitory ny filazantsara. Ary io io takatry ny fiangonana to Philippi io tenin'ny Jesoa io manao hoe zao ange raha ohatra ka manampy ny mpaminany ianao dia mandray ny valim-pitiny ny mpaminany, raha ohatra ka manampy ny mpampianatra ianao de mandray valim-pitiny ny mpampianatra. O Jesoa mazava io, zany hoe tsy voatery ho tonga mpampianatra ianao vo azo valim-pitiny mpampianatra, fa rehefa manampy ny mpampianatra ianao ara-panahy resahantsika an'ity mazava ho azy, de zao omen'Andriamanitra anao ny valim-pitiny ny mpampianatra. Mety ho tsy mpaminany ianao ny fanomezam-pahasoavanao, tsy mpaminany, tsy mpitory teny ny fanomezam-pahasoavanao, tsy evanjelista ny fanomezam-pahasoavanao, fa arakaraky ny anohananao. Jesoa nampianatra an'izany, arakaraky ny anohananao ireny ataontsika hoe mpitory ny filazantsara reny no andraisanao ny valitiny ny mpitory ny filazantsara. Zavatra tena ara-panahy mihitsy zany resahan'i Jesoa zany. No zany zao rehefa malala takatry ny fiangonana to Philippi io ka dia ndraisy ny Filipiana ho tombony ho azy aza ny fahafahana nampy an'i Paoly. Ary dia zay ny anankiray anehoana na hitarafana fa tena nitokisan'ny Paoly ny fiangonana to Philippi. Fa ny faharoa dia ny votoatin'ny afatra mihitsy. Ny votoatin'ny afatra mihitsy dia hitsapahanao fa nifankaty aty Paoly sy ny fiangonana to Philippi hitantsika amin'ity toko faharoa hitantsika ity. Ny votoatin'ny fampianaran'ny Paoly manafatra hoe na ady any ampatorana azy ny apôstôly Paoly de mbola mampahery ny Filipiana mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo zao aminao ndray mifalia Filipiana toko fahaveladiny faefatra. Ny votoatin'ny afatra Paoly, ny fijogona vavolombelon'ny Paoly de ahitanao hoe nifankahazo po tsara Paoly sy ny fiangonana to Philippi. Fa izay entina mampahery kely avako malala de izao ny olona akaiky zany ray aman-dreny be ny fiangonana to Philippi zany Paoly, dia inona rehavako malala no antoky ny fahombiazana, inona no antoky ny fahombiazana ny asan'ny mpino na ny fahasan'ny fiangonana. Raha mamaky tsara ty andininy ity tsika de misy zavatra telo. Ny voalohany indrindra de zao amin'ny toko faharoa de zao zava-dehibe mihitsy ny hoe tsy miasa rery ianao. Ny asan'Andriamanitra ry havako de tsy nataon'Andriamanitra ho vitan'olo tokana zany. Tsy misy mihitsy eo anatin'io baiboly io nataon'Andriamanitra ny asa irery. Fa men'Andriamanitra mpiara-miasa avokoa na Elia io de nisy olona nanodidina an'izy zanaky ny mpaminany, na i Jaona mpanao batisa io de nisy mpianatra Jaona mpanao batisa, na i Mosesy io niaraka tamin'ny Arona, ny mpanompon'Andriamanitra rehetra de izao tokony hatsiaro fa zava-dehibe ny fiaraha-miasa. Antoky ny fahombiazana ny fiaraha-miasa, ny fisokafana amin'ny fiaraha-miasa. Paoly eto de manazava manao hoe zangeto manana ny Timote zanako alefako any aminareo, io koa Epafrodito alefako any aminareo, raiso izy, omeo voninahitra izy, ajao izy. Zava-dehibe lefako malala ny fahatsapan'ny fiangonana fa ny asan'Andriamanitra de tsy asan'olo tokana akory, ary miezaka misokatra amin'ny hafa amin'ny atao hoe fiaraha-miasa. Miantoka ny fahombiazana zany, mampanetry teny zany. Mety asa tsy fantatro raha misy asa vitan'olo tokana ry eny anivon'izao tontolo zao, fa mampanetry teny atsika ny antony anomezan'ny tompo atsika namana amin'ny fiaraha-miasa. Rehefa tsapanao fa tsy hainao rery mahavita ny asa de tonga ho azy ao anatinao ny fanetretena. Tonga ho azy ao anatinao ny fanetretena satria misy olona be dehibe miara-miasa aminao. Tsy hainao rery. Ary rehefa miara-miasa ianao de zao tsy hoe mahatonga anao manetry tena ihany zany satria mameno mibanga ao aminao ny namanao,
fa tsy zay ihany fa izao koa mahatonga anao koa ho faly mora faly ary mahatonga anao mazaka ny zavatsarotra rehefa mantanteraka ny asan'Andriamanitra miaraka de zao misy mampisy fifaliana fa izao koa manjary mahatonga fahatsapana hoe tsy ianao no manao ny asa afaka ay Andriamanitra ary indrindra mahatonga anao mahajoro ao anatin'ny sarotra satria misy namana tsy tsara ny roa noho ny ray bokona bolona de manazava an'izany fa ny fanalahidy faharoa ry avako malala amin'ny fampambeazana ny asa de tsika manao hoe zava-dehibe ara ny fanananao mpiara-miasa fa zava-dehibe koa nefa ny fahaizana mifidy mpiara-miasa Paoly de tena ny fidy mihitsy hoe iny Timoty zanako zany hoe marina fa ao anatin'io fiangonana ry avako malala de zao misy mpiara-miasa be dehibe fa izao zava-dehibe ny hoe olona miara-miasa de olona mitovy saina miezaka hitovy saina tsy ianao no mifidy ny olona fa Andriamanitra no mifidy ny mpiara-miasa hoe reto natao miaraka fa ny mpiara-miasa zany de tokony ezaka hitovy saina tsy hitanao mihitsy ny hoe Timoty nanohitra ny Paoly tsy renao mihitsy Epafrodito nanohitra ny Paoly tsy renao mihitsy Silasy niady tamin'ny Paoly tsy renao mihitsy Barnabasy nanohitra amin'ny Paoly tsy renao mihitsy Marka niady tamin'ny Lioka tsy renao mihitsy Lioka ao anaty soatra masina marina fa olombelona toa zany rehetra zany fa izao zava-dehibe de zao zany eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra de isan'ny miantoka ny fahombiazana ny hoe miezaka ny mpiara-miasa mba olona mitovy fomba fijery mitovy fomba fiasa tsy voatery izany ny olona mazava ho azy tsy voatery hitovy saina ny olona tsisy olona mitovy saina io tenen'ny Paoly io manao hoe za rery ihany tsisy mitovy saina amiko andininy faharoapolo fa tsy manana olona mitovy fanahy amiko na de ray aza mazava ny tenin'ny Paoly tsisy olona afaka mitovy fanahy aminao zany na iray aza fa misy olona kosa afaka miara-miasa aminao tsy misy olona tena mitovy fomba fijery aminao zany tsisy an'izany ny Paoly fa izao fotsiny kosa misy olona kosa nefa afaka miara-miasa azo atao ny fiaraha-miasa na tsy mitovy aza ny fanahy na tsy mitovy aza ny ataontsika hoe fomba fijery de zao afaka miara-miasa ny atao afaka miara-miasa de zao olona tsy miteraka korontana tsy miteraka ady ary zay mahatonga ny Paoly hoe mahatonga olona mifanome voninahitra mahatonga fanajana olona afaka mifanaja mifanome voninahitra fa tsy mifanala baraka tsy mifanaratsy tsy mpiara-miasa nefany mifanala baraka tsy mpiara-miasa nefany tsy mifanaja tsy mifanome voninahitra zay mahatonga ny Paoly ny teny manao hoe omeo voninahitra izy ajao izy vizy aranke olona hitiko isako io nalefako aminareo iny mantsy ny Timoty io ravako malala isan'ny mampahomby ny asa ao anatin'ny fiangonana na mampahomby ny asa ataovy any amin'ny fokontany misy anao any mampahomby ny asa ataovy ao anatina fikambanana misy anao zalakapelezana ve io fikambanana kely mba misy anao io asa fikambananareo praitapo ve io fikambananareo praitany razana ve de zao zava-dehibe ny fanekenareo hiara iasa ny fanekentsika hoe na tsy mitovy fomba fijery sy fomba fanahy aza hoe fanahy eo de le fahendrena fomba fijery zavatra de zao tokony ho mpiara-miasa mahatoky miezaka hifanaja ao anatin'ilay fiaraha-miasa fa tsy mampahomby ny asa mihitsy ny tsy fanekena hiara-iasa miara-miasa zava-dehibe zay misy namana tsy miasa rery ianao fa reo olona reo kosa de zao tokony olona mahay miezaka miara-miasa ao anatin'ny fanajana ao anatin'ny fifampitokisana io le mampatsiaro lay teny frantsay hoe ekipa ny fakany teny hoe ekipa de zao olona maro izay manaiky hiaraka anatratra tanjona anankiray efa fitenitsika eto lay tenin'ny Antoine Saint-Exupéry le manao hoe ny olona mifankatia nge na ny olona miara-miasa nge tsy hoe olona mifampijery fa olona miara-mijery tanjona iombolana raha volany andro mifampijery ny mpiara-miasa na mpivady azy io na mpifankatia azy io ka ny tontolon'andro no mifampijery de zao ho adino nolay tanjona ny olona miara-miasa de olona tsy olona mifampijery akory ka manjary lasa rehefa mifampijery mandrakariva izy de mifampitsikera ny tena zava-dehibe ary ty fomba fiasanao to tsy mety ary toatra zao ny toetranao fa izao Saint-Exupéry ny olona mifankatia
na ny olona manaiky ifankaty na ny olona miara-miasa raha zay na zao lazana azy de olona miara mijery tanjona iombonana fa tsy olona mandany ny andro ny fampijery akory zany hoe ny masony any am'ilay tanjona iombonana ary rehefa any am'lay tanjona iombonana lay vision lay vina lay tanjona ny toetsaina de zao resiny zay ho azy izay mety ho fahasamy hafana hoe ny zava-dehibe nge tsy anao na izahy fa ny zava-dehibe de le tanjotsika ho aiza moa tsika ity inona moa mahatonga atsika miara-miasa eto inona moa ny tena andanitsika andro eto miara-mibanjona nyry tanjonydry de miaraka mandresy ilay ataontsika hoe tsy vitoviana aza ary malay tsy vitoviana aza manjary lasa arena manosika natratra lay tanjona iombonana rehefa ko manala eo am'lay afatry Paoly misy de manazavy Paoly zany amin'ny Filipianina manao hoe zao no izy za dia mahatsiapa fa tsy vita rery ny asa fa miara-miasa ary rehefa misy olona miara-miasa aminao de zao miezaka miara-mibanjina le tanjona iombonana fa ny fahatelo miantoka lay fombiazany lay asa de izao rehefa ko malala ny fanahin'lay asa koa de zao ny fahafoizana ny fandavatena ny tsirairay avy nasehon'ny Paoly tsara zany manao hoe Epafrodito nge efa narary mafy tena saika maty izy fa namin'Andriamanitra fo ary de indro ampahafantariko anareo zany rehavako mampahomby ny asa de io fijogona vavolombelona io fijogona vavolombelona ny fahafozany Epafrodito izay tokony ho hitako amin'ny fiangonana hoe mba afaka manao ny asa nge izy satria izy nahafoy ny ainy mihitsy aza ho atsika rehavako malala isan'ny mampahomby ny asa ny fanoloran-tena ny tsirairay ny fiezahan'ny tsirairay hanao arak'izay mety ho vitany sy tratry ny heriny ary io moa zany le ohatra ndraisin'ny Paoly de hoe hatramin'ny ainy mihitsy aza saika nomeny ho amin'ny asa re manahoana le avako atsika am'izao amin'ny asa fanompoan'Andriamanitra asa manahoana tahaka ny Epafrodito fe tsika hoe mahafoy efa marary efa reraka dia mbola mahafoy fotoana mahafoy finiavana ho an'ny tompo ihany ny am'izao ataotsika hoe taonjato faraika amby roapolo iainatsika zao an de satria tsika efa masaky ny kajy de efa vita kajy avokoa ny atsika na ny fotoana na ny vola na ny fahasalamana na efa vitatsika kajy ary ny raharaha de zao ny ambiny amin'ireny sisa no an'Andriamanitra ny farany indrindra sisa no an'Andriamanitra ary mandrakariva ny ambiny sisa no an'Andriamanitra io le avako malala io le resahatsika tamin'ny freinao maly manao hoe misy foto-kevitra keo anatin'ny baiboly raha ohatra ka miresaka fahafolo-karena nge my baiboly de zao hoe alainao zany aloha ny sivy epafolo no anao de ny apahafolo no an'Andriamanitra zay zao raha tsika eo amin'ny bokyny Pentateuque atsika na ny bokyny Deutéronomie na ny bokyny Exodus de misy an'izany amafisy ny bokyny Malaki hoe ny asivy epahafolo ny ampiasanareo fa ny apahafolo n'lay ambiny avela ho rehefa miasa anareo de zao miasa anareo amin'ny andro voalohany ary amin'ny andro fahafito no ana de lasa voakolo n'lay toetsaina ny ambiny ny testamenta ta zanak'Israely ny testamenta taloha zany hoe atao aloha nen'ny olona omeny aloha nen'ny olona fitaina aloha ny atsika de ny farany nen'Andriamanitra fa raha toka mamaky ny baiboly manontolo am'izay isika tsy mijanona amin'ny testamenta taloha fa mamaky ny testamenta vaovao de zao ho hitanao fa mifamadika hoe ny ambiny nenao fa ny an'Andriamanitra ny voalohany zay resahantsika hoe raha ohatra ka boky anankiray no rohititsika amin'ny soatra masina de diso fa rehefa tena jerenao amin'ny baiboly manontolo izy de fantatrao fa aivekay nen'Andriamanitra aloha ny voalohany jereo tsara na mivavaka nampianarin'ny tombo fotsiny ihany aza fa mivavaka ho an'ny fanjakan'Andriamanitra aloha isika vao mivavaka hoe omeo anay an'io ny anina sahaza ao anay mivavaka tsika hoe ho amasinina ne ny anaranao nen'Andriamanitra aloha vao ny tsika ay ety amin'ny testamenta vaovao nitsombadika le hoe nena olombelona aloha vao nenao fa fitezana fotsiny ihany ny dikan'ireny tany aloha renydretreny fa satria tsinona voakolo ny toetsain'ny testamenta taloha isika de manjary zatra ny ambiny no ataotsika ao an'Andriamanitra fa raha ny sitrapon'Andriamanitra de zao nen'Andriamanitra aloha fa ny ambiny ao tsika zay le teneniny Jesosy hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra nen'Andriamanitra aloha vao ny tsika
fandrandray isika voakolokolo ny fiainana zao tontolo zao de zao ny sombotsombony sisany ataotsika ho an'Andriamanitra satria tsika voakolokolo ny fahafolokarenan'ny testamenta taloha de zao ny ampahafolony zany lay sombony sisa fa raha ny tena marina tsy zay ny ao amin'ny hevitry misotra masina raha tena mamaky ny baiboly manontolo isika de zao sy ny sombotsombony mihitsy fa ny manontolo raha lain'Andriamanitra aminao de omenao zany izy rehetra de an'Andriamanitra misy fotsiny ataony hoe ty ataoko rakitra ny am-piangonana fa ity ataoko ekolazy mpianatra ity andoavako ho an'ny jirama fa ity fa an'Andriamanitra daholo izy rehetra reo fa tsy hoe rehefa nandoavanao facture ho an'ny jirama de tsy an'Andriamanitra tsy hoe rehefa nandoavanao saram-pianaram-pianatra de tsy an'Andriamanitra tsia an'Andriamanitra daholo izy rehetra zay aloha ny foto-kevitra lehibe voalohany hoe io aminao dia tsy misy hoe ty tsy an'Andriamanitra fa an'Andriamanitra daholo io de tantaninao am'izay tiavan'Andriamanitra azy zany fa zay tokony ohatsy atsika de lay fieverana hoe sombotsombony ho an'Andriamanitra jereo tsara fa any amin'ny testamenta taloha de zao ny andro fahafito ny andro fitsarana miasa ianao zany aloha de ny fahafito ny an'Andriamanitra fa ny testamenta vaovao tsy zay ny testamenta vaovao ny andro voalohany amin'ny herinandro no an'Andriamanitra zany hoe vao manomboka ny herinandro de an'Andriamanitra vao manomboka ny herinandro de atomboka amin'Andriamanitra atomboka amin'ny fidekanan'Andriamanitra fa ny enina ambiny ianao fa ny voalohany an'Andriamanitra zay mandrakariva ny didy folon'Andriamanitra de zao ny fitiavana an'Andriamanitra ny voalohany zay vao manomboka eo amin'ny fitiavana ny olombelona sy ny sisa rehetra ho tsika manao hoe ny antoko ny fombiazany ny asan'Andriamanitra de ny fahatserovany mpino fa ny an'Andriamanitra aloha manao zava-dehibe ny an'Andriamanitra ray maka ao amin'ny Matthieu 7:20 ndray maka Jesoa tafaresaka tamin'ny Petera dia nisy olona niresaka tamin'ny Petera manao hoe io Jesoa anao ve mba nandohetra de hoy Jesoa i Petera angamba mandohy ihany izy fa mandohy hehitra trasaky ny sekely zay hehitra takina amin'ny lehilahy jiosy rehetra dia hoy Petera to mandohy ihany izy ka de tonga tao an-trano de nanontaniany Jesoa Petera hono ary Petera amin'izany tokony andrasan'ny mpanjaka ny hetra avy amin'ny zanany ve sa avy amin'ny vahoaka de Petera manao hoe izy kosa tsy miandry hetra tsisy mpanjaka miandry hetra avy amin'ny zanany zany fa tsy maintsy avy amin'ny vahoaka ny mpanjaka ny miandry hetra de hoy Jesoa afaka zany ny zanaka satria ny dikany hoe atsasaky ny sekely de hetra tao an'Andriamanitra de Jesoa zany tsy nandohan'lay atsasaky ny sekely satria izy zanak'Andriamanitra natao ho an'Andriamanitra lay hetra dia Petera zany eritreretra hoe angamba mandohy ihany Jesoa fa hoy Jesoa manao hoe zanke tsy tokony andohy dia hoy Jesoa kanefa mandany ianao mandeha manjono de satria zay ny talentany Petera mpanarato mpanjono tsy olanao amin'ny Petera ny makatrondro de mandany anao makatrondro dia rehefa mahazo trondro anao de zao ampidiro anatin'ny trondro ny tananao de alay fa misy sekely anankiray ao anatin'iny vavany iny trondro iny de rehefa azonao zay de mandehana aloavy ny le atsasaky ny sekely aloavy ny avy amiko sy avy aminao zany hoe Jesoa nampahavokatra ny asan'ny Petera de lasa nisy sekely satria mpanjony Petera de nampahavokatra ny talentany Petera izy dia lasa nisy sekely tao anatin'ny vavan'lay trondro zany nanjary ny teraka vola lay fanomezam-pahasoavana mpanarato ny asan'ny Petera dia rehefa ny raha iny tompo izy nampiasainy ny tompony napamokatra ny asa de nanjary nisy vola le fanomezam-pahasoavana nanjary nisy sekely ary satria trasaky ny sekely da tiavina de zao sekely ny tao anatin'lay vavan'lay trondro Matthieu 7:20 io de hoy Jesoa manao hoe azo sekely eo ianao de ny atsasany andoavanao ny anahy de ny atsasany andoavanao ny anao aiko Petera tsy nandory atsasaky ny sekely aiko Petera tsy nalola hetra de Jesoa no nandola hetra hoe mandehana alaivo de aloavy avy amiko sy avy aminao niny Jesoa aloha vao niny Petera ary de izay toetsainy zay mandrakariva ny tokony takatry mpiny manao hoe mahomby enge io asy io hoe amin'ny fiainanao ianao de zao mba hataovy zava-dehibe aloha le an'Andriamanitra mba saino aloha le an'Andriamanitra Andriamanitra nge tsy hoe menao manontolonao izy fa mahafantatra zay tokony ho anao izy mahafantatra zay sahaza ho anao izy fa saino amin'ny fomba fiasanao saino amin'ny fomba fitantananao no hoe ho an'Andriamanitra aloha ary farany reavako malala zay mampahomby ny asa de io teneniny Paoly miverimberina ao anatin'ny io teny io de zao
ny fanaovanjavatra amin'ny fifaliana, fanaovanjavatra amin'ny fanantenana. Mampahomby ny asa mihitsy rehefa ko malala ny fanaovanjavatra ho tsy ho zioga. Na inona eritreretinao ka ataonao hoe zioga, na ataonao hoe zavatra tsy maintsy atao zavatra de izao tsy mampahomby. Na dia ny asa fanompona fa na io fianarana ataonao io, na io asa ataonao io, ataovy amin'ny fitiavana. Ataovy de ny mbola malaina, ataovy de ny mbola ao anatin'ny ataontsika hoe ndraindray aza mety ho salasa, ataovy amin'ny fitiavana de mampahomby ny asa. Ny tompony rehefa ko malala ampahomby anao am'izay asa ataonao satria manan'Andriamanitra ty anao ianao ary fantatrao ny zavatra tian'Andriamanitra atao ho anao. Ny Andriamanitra tompoinao, Andriamanitra mahafantatra ny mampety anao fa ataovy zay zavatra takiny. Ary araraotiny ahafahana manao zany asan'Andriamanitra zany. Araraotiny fotoana ahafahanao manolotra ny tenanao, ahafahanao manolotra izay azonao atolotra ao an'Andriamanitra. Fa io Andriamanitra io tianao. Mahafantatra zay zakanao, mahafantatra zay mety aminao, mahafantatra zay mahasambatra anao. Fa izao na inona ataonao de ataovy amin'ny fitiavana. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao asa ny vakina tamin'ny teny malagasy. Mampahirezana ay tompo mba hanao asa amin'ny fitiavana. Mampahirezana ay amin'ny fiaraha-miasa mba hifanaja sy hifanome voninahitra izahay. Mampahirezana ay amin'ny fiaraha-miasa aminay na inona sehatra iarahanay miasa. Tsy anadononay ny tanjona fototra, tsy anadononay ny tanjona iombonana ary manomezana hoe fanetretena eo anatrehan'ny namanay mba hatakaranay fa samy manana fahameza-pahasoavana ilaina avy izahay. Misaotra tompo ny amin'ny andro izay ifaranany baccalauréat ity amin'ny ankapobeny dia ianao Andriamanitra no ampahery ny mpitsara indray hiatrika izany fitsarana ny kopia ny taratasy ny mpanadina ny mpianatra zany. Mampahirezy ianao ny mpitsara andeha amin'ny fahamarinana, andeha amin'ny mpitiavana, andeha amin'ny fahitsiana. De jereo amin'ny famindramponao ny mpianatra rehetra, misaotra noho ny amin'izay vita de zay rehetra totosa de kinina feno ampelatananao ary ianao no ampahery amin'izay rehetra vokatra nomaninao ho an'ny tsirairay avy. De jereo ny tokatrano tsirairay avy tompo, anjaka amin'ny mpino, tokatrano mpino ny fiadananao sy ny fifalianao. Dia amin'izao fotoana ialan'ny mpianatra sasatra izao dia ome fahasalamana sy heri-tanjaka ny mpianatra ahafahany manovo hery vaovao ary manampianao indray aman-dreny amin'ny fitezana azy ireny. Ny tsirairay avy aminay tompo, ataovy mahay miankina aminao hatrany amin'izay hitondranao anay. Amin'ny anarana Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.